Itombo aminareo manankarivany ny fahalalatsagnaan'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy tombontsika. Amen. Vavaka sika. Soranay ny anaranao ray eo, soranay ny anaranao fa kaiky anay ianao no ny fiasanao tamin'ny alananay zanakao izay nandava ny hevitry ny fisarahana rehetra ary nampanakaiky anay tamin'ny ranona ny zanakao izay latsaka tao Kalvari ka tonga ray aina aminay izay ray aina aminao izay ka tsy afo izay fa tena ray ihany aminao Jesosy Kristy. Dia mitenena indray ianao Jesosy fa mangita eto anao ny fananay misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika dia ny filazantsara matitoko fahinambin'ny folo andiny fahatelambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivambin'ny folo. Matitoko fahinambin'ny folo andiny fahatelambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivambin'ny folo amin'ny andro faran'ny volan'ny volana Jona larobia 30 Jona 2024. Matitoko fahinambin'ny folo andiny fahatelambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kasera Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona iza moa ny zanak'olona. Toy ireo taminy, ireo hoy ny sasany Jona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao tamin'ny hoe sambatra ianao Simona Barjona, fa tsy nofamandanina aneo anao izany fa ny raiky io izay hanan-danitra. Ary izao milaza aminao koa hoe ianao ny Petera ary ambony ity vatana amin'ity nahoky ny fiangonako ary vavahadiny fiainatsika tsy haresy azy. Miko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambony tany dia fehezina anan-danitra. Ary na inona vahanao ety ambony tany dia vohana anan-danitra. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ravana dia nahazo teny mamy tamin'ny Jesosy i Simona Petera. Nahazo teny mamy tamin'ny Jesosy Simona Petera satria nahazo teny hoe hoy Jesosy hoe sambatra anao ry Simona Barjona, fa tsy nofamandanina anao izany anao fa ny raiko izay nandana. Tsy ny nofamandà no naneo anao izany fa ny raiko izay nandana. Nahazo fanambarana avy amin'ny banitra i Simona ka nafantatra an Jesosy ho Kristy zanak'Andriamanitra velona. Izy no nafantatra an Jesosy ho Kristy zanak'Andriamanitra velona. Kristy rahateo niezaka niafina tamin'ny anarana hoe zanak'olona. Raha misy anarana tena tiany Jesosy hitsoina azy dia ny zanak'olona. Atao amin'ny soratra masina io teny io dia mifamaky fandriana tamin'ny fijalian'i Jesosy sy ny nanolorana azy mifatsika amin'ny hazo fijaliana. Nefa koa mifamaky fandriana koa amin'ny nandresen'ny voatantsika satria lazaina fa ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo mpanatana amin'ny mpanota ary atsangana indray amin'ny andro faty. Gavana i Simona Petera tena lala fa izy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zava-dehibe ny mahalala sy mahafantatra fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra velona satria tonga sambatra ianao mahazo ny fanambaran'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy rahateo moa lay Andriamanitra tonga olona ka niara-monina tamintsika mitondra ny zavatra rehetra mba hahafahantsika tafaverina leo anatren'Andriamanitra. Izy lay fampihavanana antsika amin'Andriamanitra ka tonga antsika tsy lavitra amin'Andriamanitra intsony fa tena tafaray amin'Andriamanitra ary miaraka amin'Andriamanitra andamanandro. Jesosy Kristy rahateo efa rentsika tamin'ity volana Jona ity tamin'ny mofinaina remaka tamin'ny 20 Jona ny amin'ny Jona 2024 Jesosy ao amin'ny ray ary ray ao aminy. Jesosy ao amin'ny ray ary ray ao amin'ny Jesosy. Jesosy lay fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Jesosy lay ahafahantsika mahafantatra fa Andriamanitra dia fitiavana satria vokatra ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao dia meny ny zanany lahatokana mba tsy very zay eto amin'io azy fa nana fiainana amin'izay. Koa amin'ity androany ity tsy vitany hoe anaika amin'ny vava ihany tsika
fa tena ino amin'ny fo fa raha manaiky amin'ny vavanao ianao ka mino amin'ny fo fa Andriamanitra efa nanangany Jesosy Kristy tamin'ny maty sy minao azy ho tompo sy mpamonjy dia mahazo famonjena ianao avy vela iroka sy tonga olo marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ho zany tokoa anie zasy ianao tena naiky an'i Kristy ho zanak'Andriamanitra velona tsy eo mivava ihany fa tena lasara-pahakompo ka hitenen'i Jesosy koa ianao amin'ny andro an'ity sambatra ianao fa niraikizay an-danitra no naneho izany taminao. Dia ho zany tokoa anie zasy ianao misambatra mandrakariva satria mino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy sy manaiky azy ho zanak'Andriamanitra zay tonga ho tady sy hamonjy mivery. Amen. Sotranao zay raha eo fa tsy afeninao anay ny mahazanaka ao an' Jesosy sady izy le Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ataovy babo ny zany zanako zany fona tsirairay ary ka hampandehanay araka sitraponao ary tsy saraka aminy fa raha misaraka amin'ny zanakao zay dia manitra andidy. Ny maha-kristianina mantsy dia ny fifikirana amin'ny Jesosy, ny fiombonanay naminy ary fiarahadanana aminy naiza naiza no finovy. Dia ninona ataonay na miteny na amin'ny asa dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy dia sandray zay ary vavaka hoe anay izay ny an-danitra. Masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ho dia tany tahaka ny an-danitra. Iny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay niloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zao misy amin'ny filona sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana anie ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny filonareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Matoky izay miantso anareo sady izany nanefy izany. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanamasina. Amen.